Eny ary dia tonga saoty anatin'ny fandarana meteo indray isika manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy. Somary hafapanana ety amin'ny afovoantany sy ny tapany avaratry ny nosy atao anatin'ny 2 andro avy, indrindra ny amin'ny tolakandro. Hidina tsikelikely kosa ny maripana amin'ireo toeran'ireo manomboka ny zoma ho avy izao. Tsy dia ahitana fiovana misongadina ny maripana isaky ny maraina. Andeha ary jerentsika avy hatrany ny mety toetry ny andro no vinavinaina ho amin'ny rapitso alarobia faha 9 ny volana septambra 2024. Ho amin'ny maraina noho ny fiantraikan'ny ala izay dia hisitraka orana malefaka ny any animn'ny fatra Dianasy Sava iny mahazo ny Analanjorofo. Ahitana andian-javona vao maraina kosa ny afovoantany mahazo ny Vadivavy, Fitovinany, ny ilany atsimo atsinanan'ny Madagasikara, ny faritra Alaotra Mangoro. Ho maina kosa ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra sisa miaraka amin'ny rivotra malefaka. Ho amin'ny tolakandro indray dia andrahona ny andro ny any amin'ny fatra Diana Sava ary mahazo ny Analanjorofo, tahaka izay ihany koa aty afovoany andrefan'ny Madagasikara aty. Ny amin'ny fatra sisa moa dia hifandimby eo ny Maloka sy ny Mibalika. Mahakasika ny maripana indray araka ny efa voalaza teny am-piandohana dia hisy fiakarany ny maripana ambony indrindra ety amin'ny fatry ny afovoantany sy any avaratry Madagasikara any. Ny maripana ambony indrindra ety amin'ny afovoantany izao dia eo anelanelan'ny 7-20 hatramin'ny 9-20 degré Celsius ary ny maripana ambony indrindra any avaratry Madagasikara any dia 2-30 na 3-30 degré Celsius. Ho amin'ny alakamisy faha 7 ny volana septambra 2024 indray dia hitohy hatrany ny andian-javona vao maraina ny aty amin'ny ilany atsinanan'ny faritry ny afovoantany. Ny tsioka atsimo malefaka kosa no maritra ny andro aty amin'ny tendrony atsimo-nosy. Vokatr'izay dia somary andraondraona mandalo ny any amin'izany toeran'izany. Ny amin'ny faritra sisa dia hifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Mahakasika ny maripana indray amin'izay andro ny alakamisy faha 7 ny volana septambra izay dia hisy fiakarany hatrany ny maripana ny tolakandro ety amin'ny afovoantany sy ny any avaratry Madagasikara. Ny maripana ambony indrindra izao dia 5-30 degré na 9-30 degré Celsius any amin'ny distrikany Maevatanana, any Analalava sy Antsohihy ary any Mahajangany. Ny zoma faha 9 ny volana septambra 2024 indray dia miverina indray ny varatr'asa fa tsy dia mando ilay izy fa maina, izany hoe ahitana orana tandrifondrahona somary malefaka ny aty amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara aty. Andraondrahona kosa ny andro ny amin'ny faritra avaratra atsinanana sy afovoany atsinanan'ny nositsika. Ny ankoatr'izay dia hifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Manomboka hisy fidinany ny maripana ety amin'ny faritry ny afovoantany sy ny avaratry Madagasikara amin'izay andro ny zoma izay. Andeha ho jerentsika amin'ny Tsipriana mahakasika ny maripana ety amin'ny afovoantany izao ny tontolo andro dia manodidina ny 7 hatramin'ny 9-20 degré Celsius. Ny morontsiraka atsinanana kosa eo anelanelan'ny 17 hatramin'ny 2-30 degré Celsius ary any amin'iny morontsiraka andrefan'ny 20 hatramin'ny 5-30 degré Celsius. Mahakasika ny tahan'ny faloton'ny rivotra eto Antananarivo indray dia atonony amin'ny ankapobeny tahan'ny faloton'ny rivotra eto Antananarivo. Manodidina ny fetrany OMS avokoa ny referetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy no jerena dia vinavinaina mbola hijanona ho antonony hatrany ny tahan'ny faloton'ny rivotra eto Antananarivo. Dia indray tompoko lahy sy tompoko vavy no mamarana ny meteo antsika ho amin'ity alina ity. Mirary soa mandrakariva. Mandra-peona tompoko.